Tafiditra amin'ny fanatsarany asan'ny fitsarany eto Madagasikara kosa dia nisokatra ny ilay antsoina hoe maison de droit et judiciaire na ny fitoerana ho an'ny zosy ny asa momba ny lalàna nanomboka ny farany herinandro lasa teo no afaka ampiasaina izany ivitoerana vaovao izany. Isian'ny confiance fatokisana ny olona sy ny tondra ary ny pikirakirana lalàna rehetrarehetra. Mitety bidy hatrany amin'ny 770 tapitrisa ariary na 5,9 euro ny foto-drafitr'asa vaovao na ny maison du droit et des professions judiciaires na ny fitoerana ho an'ny zosy ny asa momba ny lalàna eto Anosy. Iaraka ho hita ao anatin'ity fitoerana ity ny tompon'andraikitra momba ny lalàna toy ny mpisolo vava sy ny vaditany ary azon'ny olon-tsotra mila ireo ny manantona avy hatrany eto. Dans le cadre de dit projet, soutient de nombreuses activités qui visent à réaliser les objectifs du ministère de la Justice, notamment l'amélioration de l'accès des citoyens à la justice, le respect des droits humains et des droits de la défense en garantissant les libertés individuelles et l'égalité de tous devant la loi. Vokatry ny fiara-miasa tamin'ny mahasoivy frantsay amin'ny alalan'ny SCAC na ahavitana ity foto-drafitr'asa eto Anosy ity. Marihana fa ny fitoerana ho an'ny zosy ny asa momba ny lalàna dia efa misokatra ho an'ny daholobe ny zoma fa 12 febroary lasa teo. Fotoana izay nanaovana fitokana tamin'ny fomba ofisialy ny fitoerana izay teo ambany fehin'ny Prime Ministre Jean-Omer Bersik sy Ministra ny fitsarana Christine Razana Mahasoa.